mandraisandraikitra ianareo tafika, mandraisandraikitra ianareo gendarme, ianareo polisy, ianareo ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Andamby an'izao raha zao. Miaraba anao Michel, miaraba ny piano sy pijery ajaina ty fangarina tia. Toety tenako anatin'izao toedraraha mafapana izao hiezaka hitondra vahaolana anelanelana amin'izay tokony ilana fanelanelana. Somary mafapana ny zava-misy ato amin'ny firenena amin'izao fotoana ndre matoa Arnirina Marcelin. Ianao dia nisan'ny lasibatra tamin'ny fanenjena nataon'ny fitondrana teo aloha ary tao anatin'ny hetsika fitakena fanivany ianao no nivoaka ny fonja indray. Amin'ny maha ray aman-dreny ianao ihany koa manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Inona ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny tokony ataon'ny tanora amin'izao fotoana izao, hoe ifanantona ve sa hoe ifampiziriziry amin'ny heviny dia lasa toy ny fomba fanao ihany koa mantsy izy ity le hoe midina an-dalambe dia avy eo tsy hita tampoka mandeha mantsy ny feo amin'izao hoe samborina ireo tanora mpitolona tsy fantatsika mazava moa zay. Misaotra betsaka aminao le fanontaniana za nisan'ny mpitolona tokoa ary nivoaka ny fonja ny 14 octobre 2025 taorinany ny mouvement ZNZ dahiny. Za nitolana nanomboka tany amin'ny taona 2020 taky ny fialana Joel abetsaka ny zavatra nitakina tao anatin'izay ary nisan'izany ny fanovana rafitra sy ny farinoerana ireo pratika politika izay nampihety ny firenena hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao dia enjandro ny tady eo amin'ny mpitondra sy ny mpitolona ZNZ dia tonga eto ny tenako araka ny voalazanao teo hipetraka ho ray aman-dreny mpanelanelana. Zavatra azoko ambaratsika vahoaka ary raha afaka mihaino anahy ny mpitondra dia mba miangavo ihany koa mba raiso ihany ny hevitra fa ny hevitra tsy azo raha tsy amin'ny olombelona. Zavatra misy dia niainga tamin'iny fotoana izay nandraisan'ny filoha Mikael Randrinerina ny fahefana ny datin'le 14 iny. Fa maro ny zavatra resana eo amin'ny réseaux sociaux eo na Andriamatofoloha dia miresaka izy amin'ny fomba fijeriny ny mpitolona ZNZ izay nasainy hoe andalano mianatra ny tena hoe politika dia ny ZNZ koa etsy an-daniny miteny hoe zahay dia natateraka ny tolona natonganao eo amin'ny fitondrana. Dia misy ihany koa ny filazana hoe nitsipaka ny lakana ny tahana Andriamatoa colonel Mikael. Dia colonel Mikael koa nefa milaza ihany koa hoe ny ACC no nanome fahefana azy. Fa mafobe zany ny fanehoan-kevitra na eo amin'ny mpitondra na eo amin'ny ZNZ. Inona zany ny zavatra tokony atao? Tsotra zany ny zavatra tokony atao. Tamin'ny fotoanan'ireny tolona reny dia mbola ny fanakaiky ny fon'ny mpitolona sy ny fon'ny ireo tombo-kapisaty izay mbola tsy olo-mpanjakana nitondra izy tamin'izany fotoana zany. Ary teo amin'ny kianja ny 13 Mai no nandraisany ny fahefana ary nanao tenerana tamin'ireo mpitolona teo amin'ny 13 Mai hoe horaisiko ve sa tsy horaisiko. Zay ny zavatra dradradradrainy ny colonel Mikael teo amin'ny kianja ny 13 Mai. Ampatsevana zany zay fotoana zay inona zany toerana misy any colonel Mikael tamin'izany fotoana zany dia teo amin'ny toeran'ny mpangataka fahefana no nisy azy. Melatsiny zany raha ampita eo amin'ny nivon'ny fiarahamonina zany dia mitovy tsy hoe mitovy fa azo ampitahaina amin'ireny olona izay mandian mpangataka eny ambany tinelina reny eny amorona rabe reny ny toerana nisy
ny colonel Mikaela tamin'izany fotoana zany, de izy lay angatahany an'ilay fahefana dia ny vahoaka no angatahany an'ilay fahefana izay voafaritra sy voasoratra ao anatiny constitution 15 fa ny vahoaka no andriamanjaka tompony fahefana, manome fahefana, mampindrana fahefana an'izay olona tiany omena fahefana. Inona ny tena tongavana am'izay? Amin'ny fitondrana firenena zany melatsiny raha manaka ny hoe ampianatra na de hoe tsy tokony zay ara ny toerana misy ana de mampatsiafo anao hoe ao anatin'ny fitondrana firenena dia ilaina ny fanetretena, ilaina ny miverina tamin'ny fotoana zay nandraisanao ny fahefana andriamatofilo hoe nangataka ny fahefana io ianao teo amin'ny kianja ny 13 mai, iza ny patron nangatanao dia izahay mpitolona no patron zay nangatahanao any fahefana io. Am'izao fotoana zao azonao le fahefana dia lasa manao karazana resaka tsy voahevitra, makarary fo an'ilay mpitolona, manafitohana an'ilay zenizeda zay natonga anao teo amin'ilay fitondrana. So de tsy tokony zay zany zavatra atao, fa zavatra tokony atao de efa mipetraka ray aman-dreny zany, na de tsy paternalisme zany ny régime hitondratsika ny firenena fa régime démocratique de ny gasy de zatra foana mametraka ny filoha mpanjakana na ny filoha-pirenena ho ray aman-dreny. Ka raha ohatra zany ny zanany mitabataba, misy zavatra tsy ampy, misy zavatra tsy mahafapo azy, dia ny fomba ny ray aman-dreny de miteny hoe ry zanako avianao, ina ny olanao, ina ny azo anampinanao, fa tsy hoe tonga de kapona lay zanaka. Zay manko ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao. So de tsy tokony kapona kosa sareo. Marina fa ianao mety mikapoka amin'ny teny, fa misy rele olona zay atao hoe miaro anao, miaro an'ity fitondrana tya, tena mikapoka mafy amin'ny fandrahonana amikery, mampatsiahy ny fomba nataony TMH tamin'izany fotoana zany, mampatsiahy ny fomba nataony Neve Raoldine tamin'izany fotoana zany, ny ataon'ireo ny olona zay misy eo miaro anao kanefa ohatry ny animbanao re olona reo andriamatofilo raha tohizany fomba fanaovana politika io. Ka za zany manome sosokevitra hoe maninona raha atsoina lay zenizeda de fampiresaka amin'ny latabatra boribory. Mandeha mantsy ny feo am'izao le hoe akisambosambotra, nisy ny farany herinaritra teo ny olona natsoina teny amin'ny brigade criminelle hoe nifandray tamin'ireo tanora zenizeda ireo, fahitana Andriamatoa Biarnirina Marcelin, ny colonel Mikaela Randrianirina de miaramila, efa nitana andraikitra lehibe ny faritra ihany izy teo aloha, fa miaramila izy aloha fa tsy mpanao politika araky ny nambarany ihany koa zay. Inona ny tokony ho ataon'ireo mpanolotsaina azy am'izao fotoana zao zany mba tsy ampijabaka ihany koa am'le fanapa-kevitra mitranga am'izao fotoana zao? Somary avotrako le teninao hoe miaramila izy fa tsy mpanao politika. Zava-dehibe ny fahafantarana an'izay sy ny fahatsapany an'izay, ary ny fahatsapany vahoaka an'izany koa de tena zava-dehibe hoe tsy mpanao politika Andriamatoa colonel Mikaela Randrianirina fa miaramila. Ny zavatra miseho anefa dia olana ara-politika. Zay matetika zany rehefa misy no olana ara-politika eto amin'ny firenena dia dernier rempart ny tafika. Fa zao zany izy lasa lohalaharana ama an'ilay olana ara-politika. Ka tsara plasy hamahan'ireo olana reo ve ny colonel Mikaela Randrianirina am'izao situation zao. Inona tiako atongavana am'izany? Rehefa misy ny fanehoan-kevitra amin'ny réseaux sociaux dia ireto olona manodidina azy, ireto mpanolotsaina, nareo 4 conseillers, haute conseiller présidentiel reo, nareo mpanolotsaina manodidina azy, tsy haiko na fa misy zato ara-politika, de tsisy hita reo, tsisy miteny reo, fa inona zavatra mitranga? Lasa
colonel Mikael Randrinerina no lasa bouc émissaire. Izy zany sady arovana no miaro tena zay zavatra misy. De azafady raha miteny an'ity za hoe angamba mety misavoritaka ny lohany am'le olana marobe zay saribahana izy nefa tsy mpanao politika. Tsy fantatra izy nanao science po a za tsy mahafantatra fa ny zavatra fantatra aloha de hoe miaramila izy fa tsy mpanao politika. Dia everiko fa nisany antony mahasahirana azy mamaha lay olana ara-politika misy eto amin'ny tany sy ny firenena zay sarotra vahana satria maninona manao croiser les bras ireto mpanolo-tsainany reto. Tsary nahita andreo nitsangana ny teny miaro azy manoloana ny mpanao gazety fa izy ihany no lasa sady miaro teny izy sady bouc émissaire izy lasa teny tsy voahevitra le izy ndray lasa teny tsy voahevitra le izy matetika lasa teny tsy voahevitra. Ary raha matsiaro nareo ny teny foana za hoe amin'ny émission zay ataoko hoe Andriamatofilo amboaro ny communication nareo. Zavatra tsy ampy ao anatin'ity fitondrana ty zany dia ny fifehezana ny communication. Tsy voafeny zareo zany ny seraseran'ny présidence, ny seraseran'ny primature, ny seraseran'ny ty fanjakana ty ray manontolo de tsy voafehany zao fanjakana izao. Ary zany serasera izany no sanatry ny vava hamotika na handrava an'izao fanjakana izao. Inona no antony? Ny 80 à 95% ny olona zay nanoana anazy tia aloha amy réseaux sociaux nge am'izao dia mitodika any amin'ny colonel Mikael daola ny basin'izy ireo. Anisa aka ohatra zao hoe Flery Rakotomalala mitodika any Mikael nge ny basiny am'izao ireo influenceur any ivelany Vanessa Manonga mitodika any Mikael nge ny basiny Vanessa Manonga am'izao mitodika any daholo zany ny basiny influenceur sy ny facebookera rehetrarehetra na ny lanceur d'alerte ny influenceur ny rehetrarehetra de lasa mitodika any amin'ny colonel Mikael daholo. De inona zany ny ataondreo mpanolo-tsaina marobe mandany volam-panjakana reo? Inona ny ataondreo haute conseil efatra manodidina anazy eo mandany volam-panjakana reo? Maninona no tsy miaro azy fa maninona izy rery no miatrika ny mpanao gazety am'izay mety fantanina misy piège ny sasany. De ozy izy hoe mbola mafisiko ny teniko Andriamatofilo amboaro ny communication nareo fa mety mbola tsy tara kanefa efa manompoka tara satria amin'ny fomba ona no hamonona an'ireo karazana scandale efa saika isan'andro ataon'izao fitondram-panjakana izao. Nanao scandale izy tamin'ny tenenany hoe tsy nitabatabanareo amin'ny Facebook no anendreko anareo ministre fa ny fahaizanareo. Zange zao anisan'ny tafiditra ao anatin'izany zange mpitabataba teo amin'ny Facebook zange nampokadranay ary zany tabatabako zany nanomboka tany amin'ny 2020 nitaky ny fialany Rajoel ary ny vidiko 10 taona tany Amponja. Ny colonel Mikael nge ozy izy ny fiteniny any Amponja hoe gadrana koa 3 mois nge gadrany Mikael ary mialatsiny tany Amponja nge tsy natoro tany amin'ny toerana sarotra le misy kongona sy ny tariny fa tao amin'ny bureau ro natore ary teo amin'ny 3 mois teo de navoaka nakany amin'ny OMI izy colonel Mpanarivo zany hoe tsy de natsapa fijaliana zany izy fa zahay zay natoro tao amin'ny toerana misy kongona natoro tao amin'ny toerana maimbo de zay ve zany misetrony hoe tsy nitabatabanareo Facebook no nomezana place anareo fa ny fahaizanareo.
gna zany Bernina Marcellin zany bady izy natsinjo hoe tsy mety fitondrana Rajoelina fa isory teo bady fe zany Bernina Marcellin raha niteny tamin'ny tafika tamin'izany fotoana niantsony tafika tamin'izany fotoana zany hoe oy ianareo tafika mandraisandraikitra ianareo bady fe zany Bernina Marcellin raha natsinjo lavitra de tamivina anareo zay vao namaly ny antso taty amin'ny 11 octobre 2025 ny loza nanelelena zany fa tsy tamboisaina n'olona maty ny karazana loza maro samy hafa bady fe zany Bernina Marcellin zany iny zao de scandale ray nitenenana an'iny ary tonga de nampiova ny 700 ny fanehoan-kevitra teo amin'ny réseaux sociaux voanjo koa i général Ramakavelo tany amin'ny brigade criminelle raha iamandreny be eto amin'ny firenena za aloha amin'ny tantara mbola tsy natsiara hoe iza tamin'ireo fitondrana teo aloha no nasay nampiatso ny général Ramakavelo natao ankety tany amin'ny brigade criminelle mbola tsy natsiaro ampatsahivo ary efa nisy fa ity fitondrana vo dimy volana tia nasay nampiatso any général Ramakavelo natao ankety tany scandale angeza be zany de za de miampanga anireo mpanolotsaina ny filoha zay manodidina azy zay manimpoditra akondro azy zay mamitaka azy mampanao azy foana fantatry zareo fa tsy mpanao politika olo io fa miaramila ministre teo aloha ihany koa de maninona tsy pazana hoditra akondro ohatr' zany maninona fandriana amin'ny zavatra ohatr' zany za mampatsianao andreo matofiloha tokony misy fipetra raisinao am'ireo mpanolotsainanao reo zay zavatra torihevitra azoko menazy ho resako any ny fond ny problème makasika ny hoe fa manina ny communication no tena olana zao fitondrana zao ho resako zay ndrefa aveo eo amin'ny makasika an'izay zany tonga de resantsika avetrany eo am'le hoe tsy fahaizana mife ny tontolona serasera ny fitondrana ny Rajoelina de tena nampiasa moyen rehetrarehetra ny fahaizana ny serasera io ary nanasongadina ny tenany henika na hatramin'izao fitondrana fanavaozan'izao ary vao miseho fotsiny any Rajoelina eo amin'ny tambazotra ny serasera de tena hoe sahirana zao fitondrana zao ary maro ny mitondra famakafakana amin'ilay zavatra misy aloha hoe sahirana ny fitondrana fanavaozana eo amin'ny fifehezana lafin'ny serasera ny langage politika ihany koa nefa maro ny olona azo lazaina fa manam-pahaizana makasika ny science politique ao amin'ny fitondrana fanavaozana io fahitana Andriamatoa Bernina Marcellin inona tokony ataon'ny finoana fanavaozana zany ampiasa an'ireo olona ao andapa ireo any andapa ary zany fa tsy mbola hoe ato anatin'ny gouvernemanta ao anaty gouvernemanta maro misy professeur misy docteur manana maro-pahaizana maro science politique fitantanana lalàna serasera ny tena fototry ny olana hoe matoa ny teny tranymboloany hoe serasera no olana zao fitondrana zao de fandraisako te le lesoko zay misy am'ireo mpanolotsaina sy ireo olona namenao andraikitra indraikitra ny serasera ireo olona indraikitra ny serasera reo dia tsy olon'ny situation am'izao fotoana fa efa dépassé zany hoe raha tany amin'ny andron'ny fitondrana Rajoelina mampianina na tany amin'ny andron'ny fitondrana teo aloha ireto olona zay efa nazo taona zay nalainao ho anodidina anao an'olotsaina ao manodidina anao reo dia tsy olon'ny situation am'izao fotoana satria inona ny antony tam'izany fotoana zany tamin'ny fotoana zay nandraisan'ireo andraikitra tamin'ny fitondrana ireo olona manodidina anao reo dia mbola tsy nisy ny réseaux sociaux fa mbola radio vitsivitsy zay mbola azo fehezina tsara ny resaka serasera tam'izany vanim-potoana zany fa am'izao fotoana zao ny olona rehetrarehetra de efa lasa journaliste daholy satria manana telefona tsiraray any tanana ary vao misy zavatra mihetsika anankiray dia afaka any amin'ny ataotsika hoe 100 metatra na 200 metatra izy afaka makasary ny zavatra mitranga tsara na maka feo de zay no manahirana amin'ny situationtsika am'izao fotoana zao de raha vao tsy voafehy communication io dia ho faty na ho rava izao fitondrana zao
ndesika anao teo mangasika ny rajoelina tena tsy nataony ambany javatra zany communication zany ary mianatra an'izany izy mahafeany zany izy za koa de nianatra communication za tsy miteny hoe mahafe fa ny communication ko nge tamy fitondrana teo alondro na tonga ny fitondrana teo alondro nataotra anahy de nampidirina ponjy satria ny communication de tsara ho fantatsika na ary fantatratsika moa zany dia 4e pouvoir mitoerana misy ny communication ary eo amin'ny 4e dimension ny misy azy raha miresaka dimension ny resahana 4e dimension ny miakatra no misy ny communication ka ny tena fototry ny olana de zao resako am'izay ny tena fototry ny olana raha nandray ty fitondrana ty colonel Mikael ny 14 octobre 2025 andro talata après midi tokotokony teo amin'ny telo teo resako ny resaka fahaizatsika malagasy makasika ny tonombitana sy ny tonandro resaka astrologie mela tsy nandre matofilo fa efa personne publique anao am'izao ary personnalité politique dia azoko resahana tsara ny makasika anao manokana ny date de naissance anao raha tsy diso dia ny 23 août 1973 zay mitondra ny vintana rehefa atao ny calcul de mitondra ny vintana alakarabo amin'ny anarambitana gasy ary scorpion amin'ny anarambitana européen ny daty 14 octobre zay nendraisanao fahefana ny vintana nandalo teo tsara ho fantatry ny malagasy zany ary tsara ho fantatra ny mpandala ny fombandrazana sy ny mpandala ny resaka fahalalana momba ny astrologie zay anisan'ny zava-dehibe mibaiko ny zavatra iseho ety ambony tany de any amin'ny lanitra no miainga ny baiko ety ambony tany ny vintana nandalo teo amin'io andro atalata 14 octobre 2025 zay nandraisanao ny fahefana io andre matofilo folakandro dia ny vintana ady zao izy Gémeaux inona am'izay ny olana io vintana ady zao izy io dia mamono ny vintananao zay alakarabo scorpion mamono tsy fantatry ny olona manodidina anao na matsapan'izany na efa namboarina zany zavatra zany na mbola tsy namboarina fa na titsika na tsy titsika dia izay ny baiko ny lanitra hoe ity vitana ady zao zay nandraisanao fahefana tia dia mamono ny vitana alakarabo zay entinao mitondra ty firenena ty ary ina ny base nyty vitana ady zao izy ty dia ny serasera zany hoe ao anatin'io serasera io no hahafaty na haharava any izao fitondrana izao rehefa tsy misy fepetra raisy ny fitondram-panjakana makasika an'io serasera io na makasika an'io vintana tamin'andraisanao fahefana io za masamy teny hoe tsy maintsy maty na tsy maintsy rava satria lalana ny natiora io dia tsy misy vaolana raha vo tsisy fanarenana azy de zay no fototry ny olana mahazo nyty fitondrana ty amy resaka serasera zavatra faharoa de zao ity Madagasikaratsika ty amin'ny signe astrologie universelle dia mitondra ny vintana alkaosy na sagittaire zay ao anatin'ny singa afo ao anatin'ny singa afo ny colonel Mikael Randrianarina nefa zay mitondra ny vintana alakarabo scorpion de mitondra ny singa rano mitondra ny singa rano inona am'izay ny olana rano sy ny afo de apetrako amitsika piaino ny fantanina na de tsy mahay resaka astrologie azo izy amitsika no mahavita mitondra vainafo ao anaty rano ka tsy maty lay vainafo izy amitsika tsisy ny valina dikan'izany de zao ny mpitondra atsika am'izao fotoana dia mamono alay vintana alkaosy zay vitany ity nositsika ity rano mamono ny afo
io misy vahaolana ihany fa 10% ny efficacité ny fahombiazana am'ilay vahaolana 10% raha misy ary tsy maharitra de izay zavatra zay a za mitodika amin'ny mpantala ny fomandrazana za mitodika anareo maître spirituel manam-pahaizana amin'ny astrologie manam-pahaizana amin'ny science mystique ny science ésotérique mba hiarahantsika mamaha zany olana zany fa olana goavana zany hoe ny tantsika mitondra ny vintana alikaosy singa afo de ny mpitondra antsika mitondra ny vintana alikarabo singa rano mifamono ny vintan'ny mpitondra sy ny vintan'ny tany iarahantsika mamaha zany olana zany fa raha tsy zany a dia holoza ny tranga satria manina raha hitazona ny toerany amin'ny fitondrana io ande matoko reny Mikael de voatery manao dictature na voatery mampiasa hery ka misambotra an'izay maneho hevitra rehefa tsy manaja andreo rehefa misambotra zay maneho hevitra rehefa tsy manaja le mpitondra zany satria lay toetranyty vitana alikaostia tsy manaiky fehezina fa izy mila libre izy mila miavancé izy mila manaka ny hoe fanovandravitra zay ataky ny mpitolona io a dia manizingizina mihitsy a ny mpitolona sy ny vahoaka amin'ny fanovandravitra io zany hoe le vitana alikaosy zany tsy manaiky lembenana takaniny titre tolona nataony Alibaba sy ry Clémence reny tsy manaiky lembena zay mihitsy nitoetra n'lay alikaosy tsy manaiky lembenana kanefa zavatra misy am'izao a mitarazo koa ilay fandraisana fanapa-kevitra zay mitondra antsika amin'ny fanovana ataon'ny mpitondra inona natony zay noho nylay vintana mifamono noho nylay vintana mifanoto dia tsy afaka manao ninninona ny mpitondra no izy rano tsy eken'ilay afo hitondra azy na hanindry azy hitadiavantsika vahaolana zay ho an'izay manam-pahaizana momba an'izay iapita am'lo hevitra manarakytsika isan'ny fototr'ilay olana takin'ny tanora zay n'izay da am'izao fotoana zao le hoe fandravana an'ireo androm-panjakana mijoro tamin'ny repoblika fahefatra zay hoe ny anteny mera-pirenena ao anatiny ny CENI ny Sénat efa tapitra amin'ny fotoam-piasana eo ihany koa ny ACDED ny fahitana Andriamatoa-Piarinirina Marcelin zavatra navaly ilay filohan'ny anteny mera-pirenena androany hoe raisiny ho toy ny fanonganam-panjakana toy ny fanakorontanana reo ahetsika ataondreo tanora amin'izao fotoana zao zany amin'ny fitakiana fandravana reo androm-panjakana izay mijoro ara-dalàna ho ny filohan'ny anteny mera-pirenena raisina ho fanonganam-panjakana fanakorontanana to de fanontaniana apetrako ampitondra sy amintsika vahoaka rehefa iza no miditra any an-dalambe de fanakorontanana no etsona azy de rehefa iza no miditra any an-dalambea dia fanonganam-panjakana no etsona azy de rehefa iza koa no miditra any an-dalambea dia fakana fahefana no iatsona azy voadibo volana nge zay ry vahoaky voadibo volana zay ry anareo zay o amin'ny fitondrana fidirana teny an-dalambea no nandraisanareo ny fahefana inona zany iatsona ny nietsika an'izay ny zada iny tamin'ny 25 septembre 2025 iny fanakorontanana iny sa inona ny iatsona azy raha izay mila valy zay fanontaniana zay ny teny zay natao ny Andriamatoa colonel Mikael tao anatin'iny fiara amin'ny fony vy iny izay ny teny izy hoe miala i rajoelona fa raha tsy zany no miseho eto a fakahitsika de ifakahitsika inona ny etsona an'izany fanakorontanana sa fanonganam-panjakana za koa nyteny an'izany tany amin'ny 13 avril 2020 mitovy ny zavatra nytenenay sy colonel Mikael de nyteny miala rajoelona fa ninamo ny fitenenako miala rajoelona efa tsy voaisa tsony fa ninazy a vo tamin'iny za zay vo naheno hoe
nasany teny io zay miala rajoely tamin'iny any indray mandeha inona zany nitsona an'iny fanakorontanana sa fanonganam-panjakana tokony mahay mipetraka atsika eny mahay manao fampitahana fa tsy hoe raha midina eny an-dalambeny zay zay androany de lazaina fa manakorotana kanefa nge mbola mahay mititra mbola zay zay zare zay zay dany nge le titre anakana le fahefana titre zay zay da io fa tsy titre kapisaty oka zava ny resaka fa zany kapisaty zany averiko foana tonga farany zany tonga farany zay vao nisy zany kapisaty zany io zany a zavatra misy moa zany a raha ataotsika hoe apitaitsika amin'ny biby fihinana zany a ny zavatra nitranga de zao ondry ny ondry zany tsy matavy any amin'ny rambony fa na matavy ny rambon'omby a any amin'ny lohany ihany ny misy sainy de na zavatra nitranga ry vahoaka any amin'ny rambony ngely lasa lohany e satria tany ro natavy tany no hitan'olona natavy farany de tany amin'ny rambony a no lasa lohany zavatra mitranga am'izao zany de ny rambony a le olona tonga farany a no lasa lohan'ilay fitondrana fa tsy le olona nitarika ny tolona no lasa lohan'ilay fitondrana so de hoe tsy niomana ny andray fahefana ihany koa ilay nanao hetsika tamin'izany fotoana zany fa de hoe nidina teny an-dalambe tsisy tanjona le zavatra natao de lasa toy ny zao ny zava-misy hoe miady an-trano zareo samy ao anatiny le nandray njara teny akanja no fanipaka hankarona zay moa ny nisan'ny ereran'zay zay da zay ny tenenany zareo hoe tsy mila mpanao politika anisan'ny fadisoana goavana zay zany hoe tsy nanomana olona zany zareo handray an'ilay fahefana de za matoky a tsy mikimaky ny colonel Mikaely a no naka an'io fahefana io inona ny profo ny maire ny Mieritsetosika dia nanao révélation fa misy fotoana colonel Mikaely niaraka tamin'olona anankiray zay fantatra moa io olona hoe fa tsy tonono keto ny inandra satria tsy officiel le fahafantarana azy nandendesika tany maire Mieritsetosika hoe colonel Mikaely nandesika tany maire Mieritsetosika hoe ento a ity tetezamita ity zay zany ny profo fa colonel Mikaely tsy nivonina hitondra n'io tetezamita io tsy nivonina handray an'io fahefana io fa raha nivonina andray an'io izy a tsy nandeha nanatona ny maire ny Mieritsetosika dikan'izany de zao nisy olona tao ambadika tao nanao mikimaky politika nampoisika ny colonel Mikaely nandray an'io fahefana io zany hoe tsy nisy fiomanana zany tsisy projet de société tsisy ninonina fa de hoe raiso io fahefana io andriamato colonel Mikaely zay zavatra nitranga de zay no mahatonga ny zao anisan'ny antony mahatonga ny zao sao vitaka zao ny antony faharoa ihany koa zay matetika manahirana ny olona ny anambara azy dia eto amitsika eto am'izao tontolo zao a de misy foana ireo antsona hoe société secrète zay olombitsy ao anatina vondrokely zay mibaiko ny fahefana ara-politika ny fahefana ara-ekonomika isaky ny firenena tsirairay capture d'état manao capture d'état olombitsy reo a zara reo raha misy 0,0001% ny vahoaka kanefa izy reo dia matanjaka satria maninona any amby 5e dimension ny miakatra no misy an'zareo mampiasa ino mampiasa manipulation médiatique manipulation mentale manipulation amin'ny lafiny zavatra rehetrarehetra manipulation ésotérique
manao solosellerie démarche mahatonga antsika miteny matetika hoe ohatrany azony farekirekena le vahoaka ohatrany tratra masobe tsy mahita ohatra ireny teny ataontsika reny ange tsy teny mandehandeha ho azy fa zavatra misy reny fa io société secrète io a no manao azy de zavatra mampiay azy zany am'izao fotoana zao a de sao de sanatry mahatonga andreto zavatra nitakina zay tsy mety tanteraka hatram'izao ary mahatonga ny zainjadana zay mitaotra dia mampiayay sao de sanatry ny findralasy andriamato colonel Mikaely zany hoe niala taty amin'ny lasin'ny mpitolona nandeha nifindra any amin'ny lasin'ny société secrète sao de sanatry zay no zavatra mitranga anjara ny mamaly an'izay satria ilain'ny vahoaka zany fa raha ny zavatra misy zany am'izao a dia voailika tanteraka ny mpitolona tena voailika tanteraka ary ny fanapa-kevitra hitondrana ny firenena dia tsy mianga avy any amin'ny mpitolona fa mianga avy ao amin'io société secrète io na amin'ny fanendrena ministra zany na izay efa mety fanendrena rehetrarehetra zany a dia zavatra hita maso tsy mivantana fa mipetraka ny ayay dia izay no fomba fanendrena olona ao anatin'izao fitondrana zao zany hoe voafeo anatin'io rafitra io zany voafeo anatin'ny rafitra io ny olona hitondra an'ilay firenena de zay ny mampametraka ny ayay satria ny zavatra mitranga am'izao fotoana dia any amin'ny 60% na 70% dia tsy miangy avy aty ampitolona intsony kanefa matoa ny tolona tanteraka dia ny mpitolona no nanana ny esprit na tanteraka lay tolona de ny mpitolona ihany koa no manana lay esprit zay hitondrana le firenena hitondrana lay fanovana fa fomba hoana mo no hitondran'ny olona anankiray tsy ny tolona any fitondrana zay mianga tany akanja zavatra satra ny mino an'izany kanefa zay ny zavatra mitranga ka hoy zao hoe sao de sanatry la ny findralasy andriamato colonel Mikaela niala tamin'ny lasin'ny mpitolona nifindra any amin'ny lasin'ny société secrète zay mibaiko ankolaka ny pouvoir politika sy ny pouvoir économique eto amin'ny tany sy ny firenena teboka farany resantsika mahakasika an'ity hoe fikaonandoham-pireneny ity fikaonandoham-pirenen'ny tanora moa zao no anakaikaiky ny 7 ny volana avrily zany hoe rampitso fahitana ry matobiariny martial endriky le fitondrana an'le fikaonandoha enim-bolana zay no tafapetraka ny fitondrana fanavaozana mbola tsy hitantaratra le fikaonandoha zay nosokafana tamin'ny 7 volana desambra 2024 nefa mandeha ny fotoana 7 volana ny hoe faritana amin'ny ametrahana izay rafitra hitondrana ny firenena hitsanganan'ny repoblika fahadimy zay ny fikaonandoha de tokony zavatra voalohany indrindra tsy maintsy natao meloha ny hitondrana an'izao fitondrana tsy fantatranarana zao kanefa zavatra mitranga de zao misy concertation karazana zanajanaka concertation misy fikaonandoha tany amin'ny tafika misy fikaonandoha tany amin'ny polisy tsy haiko na efa nisy koa ny tany amin'ny gendarme efa nisy na nitafika de iny fikaonandoha nisokafana tamin'ny 10 décembre nataony ia ty ianitra iny zay tsy natreny PRRM iny de misy koa zao ny zanazanaka fikaonandoha tanora zay mampitaraina ny zainy zeda fa tsy voasa izy reo amiko zany a dia mampiayay ny fisian'ny cinéma sary mihetsika saritsarina concertation mampiayay ary fanaovana zay sary mihetsika na sarisarina concertation zay a de mampiayay ihany koa ny siny complot
ao anatiny zay saritsarina concertation zay satria ity société secrète tia de spécialiste amin'ny fanaovana complot. Ino le complot hoe amin'ny fomba hoana no analavatsika ny fijanonantsika eto amin'ity fitondrana tya anaovantsika cinéma ity resaka concertation tya atokatokatsika ny concertation atokatsika ny concertation ny tafika atokatsika ny concertation ny police atokatsika ny concertation ny gendarme atokatsika ny concertation ny tanora atokatsika ny concertation ny mpanao politika atokatsika ny concertation ny société civile atokatsika ny concertation ny syndicat atokatsika concertation ny beantra zavatra mbola mety izy daholo zany de ataotsika midaty samihafa elanelantsika intervalle lavabea de amizay itsika ty ambadika tya afaka migalabona manararoatra le fotoana fa le vahoaka verivery amle concertation sarisarina concertation tsy mety misy fanapa-kevitra raisina mampiayay ny fisiana zay zavatra zay anisany stratégie anaovana prolongation fanalava-potoana afana manao zay tia natao eo amin'ny fitondrana mampiaya zany ny fisiana zay complot zay ny anano fomba fijeriko fa maninona misy volangely lany eo anatin'ny concertation io de apetrako amitsika ny fanontanina aizany moramora kokoa aizany kely dépense kokoa ny manao concertation misaratsaraka ao anatin'ny daty samihafa sa manao concertation nationale une fois pour toutes ndray mandeha montra iarahany rehetrarehetra aizany kely dépense anjarinareo mamaly fa raha za manokana badibado de le ndray mandeha no kely dépense no sady azahoany rehetrarehetra fahafapo fa tsy atokatokana dépense angeo de mipetraka mifantanina aveza $, reny volanaovana andreny concertation mitokatokana reny iza mamaty azy fantanina mipetraka daholo zany fantanim-bola zany efa manokana io volana nen'ny assemblée tsy mety mandravany tenany vola tsy toko tsy forona angela ny assemblée ao zay tsy navitana naramaso ny vola very zay efa natratra 4 000 milliards ariary izy iny le hitan'ny cour des comptes izany mpanaramason zany ireo assemblée reo nge mpanaramason zany nahitan'zany vereo zany nge tsy soty varavarakely na makitafo nisy taratasy nge namoanan zany miaraka amy preuve rehetrarehetra ka maninona tsy hitandreo assemblée reo assemblée tsy mavita asany tsy mavita manaramaso tokony ravaina zany tokony ravaino ny any Tamatavy ahoana situation Tamatavy amizao tsisy tokotaniny jiro mbola tsy mandeha ny trabona mbola matory amy ranonorana sy amin'ny anandro ino ny ataony assemblée maninona tsy mikavanaketiny ireny vola tsy toko tsy fironana fanampina azo avy any velany reny fa misy firy millions de dollars nakaiza mpampametra fantanina any Iosia mahazo vola efapolo tapitrisa ariary zay safiry de mahazo omby tsy haiko omby folo sa omby 10 tsy taditiko any Iosia nga misy trabona sa nisy trabona any Iosia ohatrany tsy mahena any Toliarandro misy kere fa tsy eo Iosia de reny koa zany mampametra mpantanina de marina Tamatavy jerena fotsiny asany assemblée nge manaramaso an'zany manokatra keto an'zany iny efapolo tapitrisa namenany Iosia iny zao tokony vola viazy iny volam-bahoaka ve iny sa volany président manokana sa volan'izy mivady satria atitaran'izy mivady nanorana lay vola de mampametra mpantanina hoe nga izy mivady nga manana société matanjaka be sa inona aveza zany iny vola iny zany zao anjarany assemblée ndro manokatra keto an'zany assemblée tsy mavita azy io tsisy lanan'io mila ravany andriamato biarinirina Marcelin taprasady ny fotoanatsika nafana ny resaka somary nafapana moa mitondra famakafakana no hitinao tamity alatsinainy ity ina no azonao amtinana reo voaresaka reo ary afatra ihany koa na ho an'ny mpitondra am'izao fotoana na ho an'ny vahoaka malagasy manoloana an'le hoe zavatra mitranga angehitriny za zany mitodika
am'ireo ray aman-dreny ara-drazana, reo ampanjaka, ray aman-dreny be eto amin'ny tany sy ny firenena, satria enjandro ny tady am'reto zanatsika reto sy ny eo amin'ny fitondrana, ary mandeha ary mitsao engeny mba ho diso fa hoe misy mercenera hono manampitra andreo mpitaritolona reo. Raha zay tokoa no miseho sanatriany zany de ho loza no zavatra mety hitranga eto amin'ny tany sy ny firenena, satria manina civil manampitra civil tahaka azy, tsy gendarme, tsy polisy, fa civil manampitra civil tahaka azy. Hono aho za tsy miconfirme, fa raha misy zany dia mitodika voalohany aminareo manam-pahefana autorité manana compétence amin'izany asa izany ny tenako. Eto zany za de manomboka miantso indray ny gendarme sy ny polisy tahaka ny nataoko niantso anareo tany amin'ny taona 2020. De eto koa za de manao antso avo amin'ny tafika, satria miaramila no mitondra eo, mandraisa andraikitra anareo. Za tsy teny hoe ino ny andraikitra ho raisinareo fa mahafantatra ny tokony ataonareo anareo. Malona n'izao zavatra mitranga izao, satria tandondomondoza ny firenena fa menasy, fandrahonana ho faty, fandrahonana mpiasa basy, fandrahonana iady no hita eo amin'ny réseaux sociaux. Mandraisa andraikitra ianareo tafika, mandraisa andraikitra ianareo gendarme, ianareo polisy, ianareo ray aman-dreny eto amin'ny firenena. Andamby an'izao raha zao. Zavatra fa faharoa sady farany de makasika le resaka vintana teo. Maro n'olona manao tsinotsinona azy io, fa za miteny anareo fa ny zavatra mitranga ty ambony tany de baikoa ny lanitra. Ka ho atsika mpandalana ny fomandrazana, ho atsika ray aman-dreny manam-pahalalana, ho atsika maître spirituel mafantatra hoe ahoana ny fomba hitsabona raha ireglena makasika an'izany hoe vintana mpitondra zay fanotra amin'ny vintana ny vahoaka sy ny tany zay hoentina zany. Mila tadiavana vahaolana zany. Eto mpamaranana dia makasitraka ny tompony andraikitra ny fandarana, makasitraka ny radio ICM, ary makasitraka anareo mpiaino any koa naharitra ny aino hatramin'ny farany, ary mitsodrananao andre matofoloha mba havita hitondra an'ity firenena ty ampilaminana, ary havita ny olana rehetrarehetra zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena. Velomatopo.